hoantsika eto Tomasina sy ny manodidina vahaony oloko vahaony ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidioary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko paradise teo aloha apitany bazary may ankirily hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony manonona ny fiadanan'ny tompo atsika menakavindray eto tapitanana Toamasina sy ny manodidina rehetrarehetra ora sisa ny saina raha zay ngamba ny azo ilazana azy dia giadona lay rendez-vous lehibe sy fotoana lehibe zay efa nanomanatsika ny fotsika sy ny fanahintsika eto Toamasina sy ny manodidina rehetrarehetra fotoana lehibe zay afahantsika mivavaka sy mitsapa ny herin'Andriamanitra zay mihitsy ny fanambotsika andao tsapaina azo herin'Andriamanitra za tena miteny aminao ny herina devolo mako mora inon'ny olona ny herin'ny maizina mora inon'ny olona ary tena misy tokoa ny herin'ny devoly itsika mifisin'ny mpamosavy zany ny mahatonga nany ino izy ty tsika rehetrarehetra mino an'izany le olona tsy milalao ody ozy izy tsika dia tandrema fa reo tena enjana be ny odin'ireo dia mila mitandritandrina ao ampiasana misy olona milalao ody eny amin'ny fiarahamonina misy olona mamosavy potehin'ny olona ny tokantranao amisavian'ny olona ny tokantranao dia mikorotana amisavian'ny olona nareo mivady dia mikorotana amisavian'ny olona ny asanao dia potika ary tsika mino an'izany misy olona mibotsina ny kibony misy namosavy misy olona tsy mahita tory amin'ny alina nisy namosavy ny vadinao tianao teo lasa tsy tianao tampoka fa tonga dia miavonavona aminao lasa tonga dia miadina reo mivady satria maniny misy mamosavy ny zanakao nahay tsara tany ampianarana iny lasa tsy nahay nininona tsony satria naniny misy mamosavy ka misy mpamosavy eto ambonin'ny tany misy mpamosavy eto ambonin'ny tany zay dia zavatra lazaiko anareo ary tsika dia mino fa misy mpamosavy ny olona rehetra mino an'izany misy milalao ody ratsy fa raha misy koa nefa ny herin'ny mpamosavy misy ny herin'ny démonie misy ny herin'ny maizina dia mafaly koa milaza aminao fa misy ny herin'Andriamanitra raha mahavita manao ratsy ny mpamosavy raha mahavita manao ratsy ny mpanomboka devoly Andriamanitra indray mahavita manao tsara ary manafaka ary manasitra raha ny devoly mahavita mandefa aretina ary mampibotsina kibon'olona mahatonga ny olona sepitra mahatonga ny olona marary fo raha vitany devoly manakorotana tokantranon'olona dia vitan'Andriamanitra mandamina azy sy manasitra azy ary zany mihitsy no hitsapatsika ny herin'Andriamanitra amin'ny sabotsy teo tena andao hitsapaina zany herin'Andriamanitra misy amintsika ngery avany efa niteneko teto tamin'ny farany mpivavaka ianao mpino ianao fa dia laha ny andro fotsiny ao am-piangonana ary na ianao am-piangonana rehefa tsy manana fanantenana tsony fa dia fomba fotsiny sisa miteny paster ivany olo anao amaina ahita fahagagana ianao amin'ity taon'ity amaina tena mbola hitany tsy fahitanao ianao alleloia fa na ianao manao ny amaina sy alleloia rehefa tsy resy lahatra tsony ianao satria efa ela loatra ny olanao ela loatra ny problemanao ela loatra ny jalianao ary efa ela loatra koa ny vavahanao fa tsisy vokany ela loatra ny nanomponao ny tompo fa tsisy vokany reraka ianao na manao alleloia sy amaina ary na ianao arandraindray fa nitady ioma ny verin-dalana hoe tsy hitako tsony ty zay marina
ndraindray ena maso olona fotsiny sisa natongavanao any am-piangonana satria manino tsisy andriamanitra mamaly vava ka tsisy andriamanitra am'ta aretina tsy miova ny olana tsy miova ny adi-tsaina tsy miova ny alahelo tsy miova fa am'ty indray mandeha ity de ho tsapaitsika fa tsy mitombony zany hitsapitsika fa tsy marina amiko zany raha lasainam-bavy tsy marina zany hoe andriamanitra tsy manasitrany zany efa betsaka ny olona hitako nositran'andriamanitra afaka tamin'ny olana ny problema ny adi-tsaina ny alahelo ny famosaviana ny ozina na lefan'ny olona amanjatony amin'ny arivo ny amaninaly ny amanetsiny zay efa hitako zay ka metraka defi mihitsy tsika raha metraka fanamby zay zavara tsy vitan'ny herinao sy ny fahaizanao tsy vitan'ny olona tany ambadika tany ndo tsapaitsika ny herin'andriamanitra misy madama zay ndray andro nano mahafinaritra nyity madama ty tena hoe madama mpiara-miasa ato am-piangonana kosa izy aloha mpiara-miasa any Antananarivo any izy ary misy fotoana izy efa nanomehatra any amin'ny 125 millions amin'ny asan'andriamanitra tena hoe izy mivavy reto tena olona matahotra an'andriamanitra ary olona tena mivavy ino izy anao miady lalovana nanana orinasa izy ary orinasa ny izy moa tsy hoe anazy le orinasa izy hoe mitapaka fa maorisianina orinasa manao exportation reny miasan'ny orinasa de manao importation sy exportation de ndray andro tena bloqué tanteraka dosiatra bloqué le taratasy moa zany tsy aizy hoe inona ny problème ny taratasy ny tany fa tsy mivoaka ntsony ny taratasy avy any amin'ny fanjakana de bloqué le orinasany tena nanao ny hevitra rehetrarehetra nitady olona ambony fatatra nitady olona atao amin'ny fitondrana nitady directeur général niakatra tany amina ministre ary le tompon'le orinasa tena tena hoe nahatrany amin'ny 2 milliards ary ny mamahany olana io de vao nahatrany amin'ny 2 milliards ary de nitady hevitra nanday fa vola tatsy teroa mahan'le problème an'le dossier fa tsy mivana nanantona le anabavy io anabavy io tena matoko tena izy tena mivavaka ary zany izy tena ko anao zany hoe tsy vitany hoe mivavaka fa izy tena mpiara-miasa arabola mihitsy zany hoe tena mpamome vola ao am-piangonana mihitsy izy zany izy tena ko aminao zany hoe nisy fotoana izy efa nametrany amin'ny 125 millions 120 millions tanao ny angamba ho an'ny asan'ny tompo mahafoza ny vehivavy zany nanantona izy pasteur ty ozy izy bloqué ty dossier ty problème any ampiasana ao amin'ny toeram-piasana tena nentina tatsy taloha za ozy izy mino fa tena nivavaka ataonao pasteur izy moa mivavaka ihany fa mba hoe zay moa mba finono zany de tena mba etiko aty aminao ty fa de nivavahanay ry havana tena nia tena tsisy nizaniza fata raha tsy nefa nentina mambavaka tampotampoka eo tonga de mivaly dossier natsony le tompona ndraiky mpanjakana avianao izy aty fa mivany dossier anareo mivaly olana anareo avy ty de tonga tany izy natsony le directeur atao amina ministère de zao nytenen'le directeur atao be da be ozy izy ny dossier ohatry ty ato bloqué ato ary tsy misokatra tsony fa ny mahavarina ozy izy tena hoe ny dossier anao no ny teniny ozy izy ny ministre avy any ambony any hoe avoay ny dossier ny madame nefa le madama tsy tafahoana tamina ministre koa fa izy nitady vaolana tany anananana tamy fotsiny fa tsy tafahoana tamin'ny ministre tsy ary le izy nihoana tamina ministre zany ary tsisy vola hoe nalohany nefa le tompon'le orinasa efa niteny hoe hatramina 2 milliards ny mamahany io de alefaso fa zany ny atao miracle nahavarina pasteur ozy izy tamin'ny fomba ahoana fa iza ty inona ninona lizy tsisy intervention izy atsony satria efa tany ambony tany zany efa hoe tsy tavavoaka tsisy ninina azo atao tsony fa de nahagaga fotsiny zao nisokatra ho azy izy tsy nandoha volana ny RRR de na le olona atao amin'le Brown andray azy ary de gaga zay izy de gaga hoe fa naninona ny anao ty nisokatra ahoana natonga ny tany zany ny fiasan'Andriamanitra tompoko
misy zavatra tsy hainao vahana zany fa tena misokatra io lalana io ary tena amin'ny fomba tsy takatry ny saina rehefa Andriamanitra miditra atsika ary ampianatra zay no mahatonga ana miteny foana hoe tsy hoe ivavahana fotsiny ao de samy miala fa ampianatra anao mihitsy izahay ny fomba fitediavana an'Andriamanitra ary mahatonga ny vavaka ao efikasy isy fetraikany fa tsy hoe i pastera fotsiny ivavaka de ilama amin'ny fiainanao de anina fa tena ahitanao an'izany hoe Andriamanitra miditra atsehatra zany ka fa nambo mihitsy no apetraka tsika metraka defy manoloana ny resaky ny olona sy mivavany olona hoe zany Andriamanitra zany tsy mahavonjy fandaniam-potoana sinsisa fa zay aloha tsy mahita an'izany hoe fandaniam-potoana ry havana zay tahin'Andriamanitra fiangonanay tahin'Andriamanitra ny mpino tahin'Andriamanitra maro ny olona mandray fahasoavanao am-piangonana ary zany mahatonga anay tsy misalasala raha tonga eto tamatavy ampianatra anao anoro lalana anao no alehana eto ivavaka ao anao nalehana eto ampianatra anao ndao aloha anaraka fijorona vavolombelontsika melo ny anoizako ny fandarana voninahitra ho an'i Jesosy zany no hijoroko vavolombelona eto farany anarako tonga teto amin'ity toerana ity navesatra olana maro sady narary fo ty tanako ity ny voto be raha vao misy problema zany de mitahitana mitebiteby lava nefa arakaraka ny sisihana tamin'i Jesosy de miavaha ny olana de tena mahatsapa zany fa hoe tena Andriamanitra milaza hoe tsy foana ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo fa tena tsapako tanteraka tokoa zany niezaka hatrany zany nanamasy teny de nanomboka napafantatra foana zany ny sitrapon'Andriamanitra de manomboka misokasokatra avy ny lalana rehetra de hatramin'ny zanako lahy tokana zay tsy nivavaka tena resy lahatra izy teny hatr'izay zay miteny azy hoe ndao ivavaka mangatakany foany to mitsikely ary izy miandro hoe azy fa hatramin'izay tongavana iteto zaho izy vidiany pataloha vidiany lobaka fa ivavaka de isaorana ny tompo fa mivavaka eto izy efa mandeha mivavaka eto izy de tamin'ny lahateo izy zany de ina ho any tsapanao tena natsapa zavatra aho izy fa ivavaka foana aho izy ary hitsakorala aho izy ary tena sisy tsy miala tsony zany aleloia nanao any ty fahasalamanao ty ranabavy tsy maninona tsony aho fa salama tsara fa tsy mivoto inona zavatra tsapanao teo aloha tamin'izy io tamin'izy mbola narary de inona zavatra tsapanao zao ny zavatra teo aloha za moa tena nyvesarana trosan'olona maro de vo mifanena am'le tompotrosa fotsiny na tsy miteny ary izy de mitebiteby be misy palpitation be de indraindray raha ohatra hoe miteny izy de miatsaina amin'iny de efa mivoto ty tanako ty indraindray raha tsy tonga ty ambava misakafo fa anana vo misakafo fa zao izy sitrana tsy maninona tsony na olona inona miteny ana hoe mibedina maninona tsy taitra tsony fa Jesosy no mitondra ny olako Nikolany anarako de ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko zany de narary vavony ahy telo taona de telo volana zay mivavahako tato na de sitrana nataon'i Jesosy manahoana le fiseho le arety mavonao mandoa ianao sa manindrona sa manahoana telo taona le izy nisy mivoto tato nisy mivoto be tato de hitrako mihetsika le izy de kapokapohana foana de no mivavaka taty anto de zao sitrana zao am'zao Madame antitra ny anarako tompoko voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany nijoroko vavolombelona zao zany taloha de le vehivavy le manahirana be rery manahirana manahoana mpanao andolo-po tsy mahay mamela elo ka le mitahiry alahelo rery foana de fa rehefa vavaka tato de tato nahaizako azany hoe mandefitra mahay mamela elo ka de kay zany ny fiainana tsy mety raha tsisy an'Andriamanitra fa taloha zany hoe te hiasa amin'ny hery fiainako rery nefa tsy nety le izy fa rehefa fotoana nanatona ny tompo de niala daholo zavatra rehetra zao raha misy olona hoe miady aminazy zany ka hitako tezitezitra izy de atsoko
fa inona zavatra tsy retina ataoko taminao mampatonga anao ohatra tezitezitra amina satria zany ohatrany hoe tsy tiako tsony zany le fiainako taloha zany e makamo be le manahirana be zany le niaranaina tamina e ianao nga manambady aman-janaka ie manana dia ahoanao fahatsapandro zareo anao teo aloha dia amin'izao taloha za zany ohatrany hoe miady foana zay sy mivadiko fa na hoe loka be sirana dia efa raikitra ny ady fa zao na inona zava-misy ao tsy tahitra tsony dia voninahitra ao any Jesosy rery any dia tiaka sitraka an'Andriamanitra fa aniverserako zany androany dia atao mba faly be za zany manana retina nitaizana zany e mbola kely narary andoha be dia miongotra foana zany voloko miongotra be dia rehefa le mivavaka dia sitrana zao sady tsy miongotra tsony ny volo ohatrany hoe resaka famisaviana zany e ohatrany hoe fialonan'ny olona zany satria voloko sady lava be no vokatra zany dia ohatrany hoe fialonana zany nahazo ana dia le mangididy be dia miongotra voloko dia zao zao voninahitra ho an'i Jesosy fa efa sitrana tanteraka zany dia voninahitra ho an'Andriamanitra zany ny joroako vavolombelona injo zany vadiko miteraka dia tsy azo foana dia tao anatin'izay zany tena andeha ny akoviana dia teo le zavatra ohatrany hoe nasasay vadindray zany ohatrany hoe mifamaly ao an-trano mifametsiny dia tsy hita mihitsy zany le zavatra hoe atao zany misy mampirisika hoe anao zao nefa nanomboka tamin'ny 2012 tany zany zay nefa izy nefa nisy fotoana hoe mivady zay dia niteo jazy izy dia zany hoe mitoetra ihany zany fa tsy mahazo foana isaky ny hoe akaikaiky fotoana iterahany dia tsy azo foana dia ohatr'izay voaloha dia nandeha indray faharoa dia efa akaiky volana iterahany foana dia ohatrany afaka foana le izy dia teo moa zany dia hoe mila mikarakara vata anareo zao dia zay moa misy fotoana mandeha vavaka aty any dia mahainao le toro-tena ety dia manao délivrance zany hoe misy pasteur matahotra fa tsy maintsy mahazazy nareo dia tamin'ny tabavolana lasa teo zany tamin'ny desambra ity teraka zazala sady le nirina mihitsy asiorakoraka mafany Jesosy naniry zaza zany dia terada eny toko sady ny vinavinany vaty moa dia hoe mba hoe lahy mihitsy voaloha rehefa matanjaka tsara dia mbola hiara hitsorety zay olo aralahy inona ny fatsapanao zany natokan'ilay vadinao tsy mety nitoejaza mihitsy nandritra n'izay fotoana lavalava zay araka ny zava-misy aloha zany an'ilay toerana misy an'zareo any marambambavoatra dia tsy nikazana mosavy zany le izy raha mifahalalana anazy satria maro be zany reo vehivavy eo am'le taman'reo zany mifanenjika dia ohatrany hoe zay reo zany mifamorika zany reo ka le vadiko manko mivarotra any dia makahitana ty Antananarivo dia mandeha mivarotra any amin'ny tanàna io any misy an'ireo io zany mandeha moa le toritena ty am-piangonana hoe ho anareo zay mbola tsy mananjanaka aza matahotra fa tsy maintsy ahazo nareo dia afakiny avany zany dia mitena hoe ndotsika alohantsika mivavaka tsara manolo tena tsara sady manao délivrance dia mampirisitra tsara fana manao délivrance eto dia manana le fisy reny moa dia fivavahanao fana hoe mila zaza dia totro zay moa amin'izao fotoana rehefa nidelivrena izy dia niteraka soma tsara izy le mpivoaka io zany dia manao délivrance aty foana zay zany tsy nanetreritra hafa mihitsy fa hoe aloha tonga dia entina mbavaka ho dia manao délivrance dia manaraka ny toro-hevitry ny mpanompon'Andriamanitra ato fa misy manko le manengelina saina hoe andao anao mila manao an'izao nareo mila an'izay tsy nandeha taizataiza mihitsy fa dia vavaka fotsiny ihany dia zao izy teraka zao izy zany toedrata dia efa mivavaka taty foana zay mivavaka taty foana zay hatramin'izay faran'izay dia zao zany loha tsy naninona tsony fa dia izay azo zay le zaza salama tsara izy mianaka any zao mifampitelefona foana fa normala tsara ozy izy fa mahazo tonga vava rehefa tonga any dia miaraka mbola joro vavolombelona isaorantsika ny tompo reny fijorona vavolombelona maro isan-karazany reny zay inoko fa
tena voarainao tsara ny fijorotrona vavolombelo reny ary mamme fanatenana anao fa manao zavatra andriamanitra sabotsy ho avy izao no manomboka le fotoanantsika io mandritry ny ray volana mahery eo ano hijanony eto Tamatavy ny tena fanamby apetraka moa de hatramin'izay rehefa mandalo eto Tamatavy de ny ray andro tapakandro ny ray andro fa mitindray mandeha tia tena ray volana ny eto isy fotoana ihany andray olona manokana fa ny olona raisy koa aloha de tsoriko tsy maintsy le miainy toriteny reny ihany aloha anao tonga rehefa sabotsy reny ny antony io za zany za tsy tiako le mamitapitak'olona zany tsy mety amiko zany raha fa metra tanana fotsy no alehanao amiko hoe ataovy zay honana amin'ny pasteur io de délivrance atao de manatona amin'ny pasteur de metra tanana de sisisa tsy tia mitaka anao afa tsy mahay an'izany ahy tsy mahay manasitran'olona tsy mahay mandroaka ny devolon'olona zany raha za fotsiny Andriamanitra ny manasitrana Jesosy ny mandroaka devolony fa anay masina ny miditra tsehatra noho izany tsy maintsy miainy toriteny ianao ary tsy maintsy mivavaka tsy maintsy miainy fampianarana ianao de manampy tosika izahay ka mandritra ny tera io volana mahery tia eto ny tenako de isy fotoana mandray olona andavanandro de ny fa mampianatra amin'ny toriteny de ohatrohatr'izany ka araky ny teniko zay de ny tsy maintsy miainy fampianarana tsara ianao zany zay ratsoriny zay vao entina amambavaka fandaharam-potoana moa zany mahafotoam-bavaka azy de tsotra misy ny era fiderana aloha de rehefa vita ny era fiderana misy ny vavaka de misy ny toriteny sy ny fampianarana ary io ny tena zavatra lehibe mihitsy satria mahatonga anao tsy afaka hatramin'izay ange resaka ny tsy fahalalana ny tokony atao hoe fanoranao lalana mihitsy hoe zao ny fomba fanomponan'ny tompo zao ny fitadiavana an'Andriamanitra ny olana fotsiny mako hatramin'izay ny anisan'ny tena problème amin'ny fivavahana tatoato de be da be ny olona mitory fiangonana pasteur lasa mitory fiangonana makanisany amin'ny fiangonanay fa ny fiangonanay ny tena manao miracle manatona amin'ny pasteur anay de misy pasteur be da be misoratena mihitsy hoe manatona fa za azafato za tsy zany ny olona hitady an'Andriamanitra no ilaitsika olona hitady an'Andriamanitra fa tsy hitady fiangonana tsy hitady pasteur de zay no mahatonga anao diso fanantenana satria fiangonana no alehanao any fa tsy Andriamanitra pasteur no alehanao any fa tsy Andriamanitra de normal be raha lasaina bavy malala ianao raha tsy matsapa ninina fa mitindre mandeha ty de ho afa mihitsy ny zavatra ataotsika hitady an'Andriamanitra tsika hivavaka tsika ary ampianatra anao fomba fitadiavana an'Andriamanitra ary mbola veriko foana ny défi ary averimberiko ary tsy mienatra amin'ny teny an'izany sa amin'ny teny an'izany fa raha tonga ho indray mandeha anao ka tsy mahatsapa ninina de aza miverinao tsony tonga eo anao misabotsy ho avy izao ka tsisy ninina miova ny aretinao tsy sitrany ianao ny teo ihany ny teo raha tsy nahita tory ianao de mbola tsy mahita tory any ianao amin'ny alina aza miverinao tsony mivavaka ho an'ny tokantranonao tsika mivavaka ho an'ny arabolanao tsika ho jerentsika zany fiainanao tsy miova zany fa fanambo napetraka amintsika fa miova ny zavatra rehetra vao tamin'ny fakomaly any eona tamina vehivavy anankiray madama kely zay ny sarabady izy io madama kely tsara tare kely ohatra mety isy sono zay le madama ny sarabady efa matonany zany efa tany ho any 10 taona tany nalalako an'io madama io tany ho any mivavaka izy mivavaka foana eny foana izy eny amin'io sady tsisy asa no sarabady ho fakimaliny rezy vao hitako efa izy moa milaza hoe mivavaka ao foana pasteur fa tsy mifankahita moa tsika eo izy fa no Tananarivo koa moa manaliny mivavaka ao amin'Arivo de tsy indraindray tsaky mety ao marina angamba izy ao foana izy fa tsy mahita amin'ny pasteur mihitsy fa taiza foana ianao fa ao foana pasteur za zao izy fa lasa DAF directeur d'administration zany administratif sy financière amina orinasa be matanjaka anakay matanjaka be le orinasa isany DAF eo pasteur izy de nivadiko efa miverina nivadiko efa miverina milamina ny tokantrany amin'ny vady za zao efa DAF zany le fiasan'Andriamanitra zany le fiasan'Andriamanitra zany tsy maintsy misy zavatra miova
raha vao mitsatsehatra andriamanitra ain'andriamanitra sady nitokatrano ny lamina zany famerina izy mivady izy nahazo toerana dafo tena tsara be de mba nomeny chèque kely zay moa za hoe ty paster ozy izy ny chèque mba fiara-miasa ho an'ny asan'ny tompo andriamanitra io mita andriamanitra manafagakana ary zany mahatonga atsika mifampahery sabotsy ho avy izao amin'ny 6 ora maraina tsy diso 14 janvier etsy Mangarano 2 ambadiky ny Damascos ao amin'ny trano fivahana vaon'ny oloko Mangarano 2 ary eto a bazary Mayakiriry eto amin'ny le paradise teo aloha zany eto amin'ny le paradise teo aloha fa zao izy efa hoe trano fivavahana vaon'ny oloko paradisa eto ampitany bazary May Ankiriry mora hita itoeran'io amin'ny 6 ora maraina tsy diso ny fotoana raha ho avy mbola tsy ndriky foana aza tara fa manao rendez-vous amin'ny Jesosy tsika ivavaka ho anao ny tenako dia ampianatra anao ary taritalanao anao mametraka mandram-piona mandram-pitafa veloma tompoko ho antsika eto Thomas raha sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io mpino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny arekiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidihoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko paradise teo aloha ampitany bazary May Ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao ny oloko vahao ny